ampanajana tanteraka tompoko no entinay maroso ny tokantranonao amin'ity fotoana ity ary anonona lay teny ny Jesosy Kristy tompo manao hoe fiadanana no omeko anareo fiadanako no avelako anareo ireo zavatra ireo dia tsy nentin'ny tompo tany an-danitra rehefa niakatra tany an-danitra izy fa navelany ary nomeny saza ho antsika mihitsy ny miaina ao anatin'izany fiadanana ny fahasambarana sy ny fitsarana izany tadidio mandrakariva ry havana malala fa ny fiaina an-danitra dia tsy any an-danitra akory ianao vao miaina amin'izany fiaina an-danitra zany hoe ay hoe ohatry zao ny ety an-danitra fa na dia mbola ety ambonin'ny tany aztsika dia efa miaina amin'ny apahany na manontolo mihitsy izay fiaina an-danitra izay ny ao an-danitra ao dia resaka tontolo ara-panahy resaka zava-panahy ao ary raha olona anankiray ianao ka tsy liana amina zava-panahy eto ambonin'ny tany tsy tia midery an'Andriamanitra na tsy tia makany am-piangonana na tsy tia mahay mitoroteny dia ho sarotra ihany ny atongavantsika any amin'izany atao fiainana mandrakizay zany ary izay le fitaka be vava ataon'ny satana matetika rehefa modimandry ny olona anankiray na dia atao hoe jiolahy na dia mpamosavy zao azy efa tratra hoe na misavy zao maty avokatra zany famosaviana nataon'izany mpanao kolokolo mpanao mitsindry azo lena olona tsy dia mba niraran'Andriamanitra fa nalaza tamin'ny fampotsampy dia aveo rehefa maty dia soratany ery amin'ny ferapary ery manao hoe nantson'ny ray ody any aminy ary dia manantena amin'ny fitsanganany tena maty sy lay soratra ery ambany ery manao hoe sambatra ny maty dia zay maty eo amin'ny tompo eno ny fanafa ny asa manaraka azy dia indraindray le olona voafitaka amin'izany nefa sady tsy tia mahay nitoroteny eto ambonin'ny tany tsy tia midery an'Andriamanitra fady ho azy ny makany am-piangonana ary na dia mpitoroteny ohatr'izao aza dia enjehany sy aratsiny dia kianiny nefa rehefa tonga ny fotoana dia mba te ho any ihany koa ka za dia miteny amintsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny ahatratraranao sy ny atongavanao amin'izany lalana zany dia tsy maintsy miaina ao anatina tontolo ara-panahy anankiray ohatry ny olona iray pasteur Ertina raha andeha ho an'ny Frantsa izy tsy afaka ny andeha ditongotra izy no hany ary na tsy tiany aza ny mandeha fiaramanidina na be mokondoha ohatry ny ahoana azy izy hoe za raka tsy andeha fiaramanidina zany fa za andeha tongotra any fa za tsy maintsy tonga ny Frantsa dia tsy ho tonga ny Frantsa mandrakizay olona io na dia nofinofo sy beloha azy fa ny any ataony dia ny manaiky ampanetretena dia mividy ny sarandalana tokony ho aleha amin'izany izy dia makery vato ery amin'ny aéroport international ery dia mandeha amin'ny fiaramanidina raha tiany no tonga any an-dafy dia ohatran'izay lay hoe miaina ao anatin'ny fiainana mandrakizay tsy maintsy miditra ao anatin'ny sampy fiaran'i Jesosy Kristy tompo ianao tsy maintsy ary zay no mahatonga an' Jesosy ny teny manao hoe zaho izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako tokana ny lalana dia Jesosy Kristy tompo io moa ndraindray adevitra be hoe amin'ny teny hébreu amin'ny teny grika fa dia Jesosy ny anonantsika azy fa atovy amin'ny teny hébreu raha izay ny manavanana anao na atovy amin'ny teny anglisy atovy Jesus na atovy Jésus raha izay ny mampetipety anao fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ka dia izany teny zany no entinay manona ny fahasoavan'Andriamanitra ao antsika miarabana ihany koa pasteur tafaradalana eto amin'ity fahitalavitra naonja-peo ity manona fiadana tombona pasteur Tofo dia miarabantsika mianakavy tompoka andehantsika hivavaka aloha mialohan'ny herisotsika ao anatin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra ary Jehovahandriamanitra rainy tsara indrindra zay ny an-danitro misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy raha toka manana nyity fotoana ity indray zay ahafana mitoro ny teninao manambarany amin'ny sitraponao mandefa ny teninao ianao dia manasitrana ny marary ary ao amin'ny baiboly ao dia rehefa naroka demonia ianao Jesosy dia hoy ny voalazan'ny soratra masina manao hoe ary ny teniny ihany no namoahany fanahy maloto dia nivoaka reny fanahy maloto reny zany hoe ny teninao dia manasitrana ny teninao dia mamoaka ny fanahy maloto rehetrarehetra ny teninao ihany koa dia fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay zany hoe ny olona anankiray tarihany teninao Andriamanitra ka malala sitraponao dia mandeha amin'ny lalana mazava ny lalana zany olona izany koa manampianay ianao Andriamanitra manampianay fanahy masina mba iorenanay amin'izany fahamarinana zany ianao ihany koa no anositra nay mpanomponao zay itory ny teninao sy anambarany hafatrao saripady sady sarobidy loatra ny fitoriana amin'ny filazantsara ka tsy hiteny arak'izay fahalalana zay na ny heverina efa mety fa kosa mba hiteny ao ambany fitarihan'ny fanahy masina arak'izay voasoratra ato anatin'ny baiboly mehony tsiraray avy ato anatin'ny tokantrano ny etaeta sy ny fahalinana andray sy iaino zany toriteny zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen
raha fitiantsika ny resaka omaly zany ny pasteur dia atao amin'ny Genesisy toko fahaefatra amby roapolotsika ny votoatin'ny resaka dia ny hoe ilay famantarana nangatahan'ilay mpanompo ny Abrahama hoe raha hitsinjo an'izao diako zao anao na mahita fiteonatrehanao ny tompoko i Abrahama dia amarino zao famantarana izao. De tao arinan'izay tokoa pasteur Hertina dia no amarin'Andriamanitra tsy misy latsaka mihitsy ilay famantarana nangatahan'ilay mpanompon'ny Abrahama. Lay famantarana moa zany raha fitopitiniko de hoe tonga teo amin'ny fatsakana anankiray ilay mpanompo dia nangataka famantarana hoe zay vavavy midina eto amin'ity fatsakana ity ka ilazako manao mba omeo rano amin'ny sininao aho sotroiko de avy eo izy ampisotro ny ramevako de izay no ako vehivavy ho vadin'ny Isaka tompoko. De tsisy latsaka mihitsy zay famantarana nangatahan'izay. Ny antony de tsotra be, Andriamanitra de nitahany Abrahama. Raha tsarotsika tsara, rehefa tafavoaka tao Sodoma sy Gomora ilota ka ringana Sodoma sy Gomora le vonona tamin'ny afo, de natsiaro an'i Abrahama Andriamanitra ka namoaka ny lota tao anatin'ny ilay toerana anankiray atao Zoara. Zany hoe noho ny fitahin'Andriamanitra ny Abrahama de nitsarova ny lota. Ary teto ihany koa noho ny fitahin'Andriamanitra ny Abrahama de notahina ihany koa ilay mpanompo-lahy izay nirahany sy ireo ekipa izay niaraka taminy. Ny zavatra nafinaritra ihany koa toetra nananan'ilay mpanompo-lahy amitopitinako azy dia mpankatoh ary niazona n'ilay fianianana izay nataony tamin'ny i Abrahama. Zavatra ray lohany tao anatin'ilay mpanompo dia ny hoe nahazo iraka ho avy amin'ny Abrahama tompoko ary tsy asiko latsaka izay teny zay. Izany hoe anisan'ny mpanompon'Andriamanitra tena nahatoky teo anatrehan'Andriamanitra sy teo anatrehan'ny i Abrahama ity lehilahy tia, ary sady natahotra n'Andriamanitra ozy mivolaza amin'ny baiboly. Ary zay fahatahorana an'Andriamanitra izay no nahatoga ny fanan'Andriamanitra nitarika azy ka tsisy diso na latsaka mihitsy ny famantarana zay nangatahana. Mazava ho azy fa ny fanan'Andriamanitra no nitarika an'izany mpanompon'Andriamanitra izay. Ohatrohatr'izay lay famotinana. Fandao amaky ny Genesisy toko fahaefatra amby roapolo antsika, vakitsika eo amin'ny andininy fadimapolo ka hatrany amin'ny andininy farany no hovakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe dia namaly Labana sy Betuela ka nanao hoe avy tamin'i Jehova no nisehozany zavatra zany ka tsy mahazo milaza teny aminao zahay na ratsy na soa. Indro Rebeka eto anatrehanao ento izy ka mandehana ary ako hovadiny zanaky ny tomponao izy arak'izay nolazainy arak'izay nolazainy Jehova. Ary rehefa nandre tamin'ny zareo ilay mpanompo ny Abrahama de nikohaka tamin'ny tany teo anatrehan'i Jehova izy. Ary ilay mpanompo de namoaka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana ka nomeny an Rebeka ary nomeny zavatsokoa ny anadahany sy ny reniny. Dia vao zay no nihinana sy nisotro izy mba amin'io reo lehilahy zay nomba azy ka nanao hoe alefaso ary aho ary hoy ny anadahany Rebeka, alefaso ary aho handeha ho any amin'ny tompoko ary hoy ny anadahany Rebeka sy ny reniny. Aoko hitoetra aty aminay andro vitsivitsy ny zazavavy na dia filona ihany aza, fa rehefa afaka izany de andeha izy. Fa ora lehilahy taminy, aza sampona anareo aho ka fa Jehova efa nanampona ny alehako, alefaso aho mba hakany amin'ny tompoko. Ary hoy izy ireo, ako ary antsona ny zazavavy ka anotaninay izay teniny. Dia niantso an Rebeka izy ka niantso an Rebeka izy ka nanao taminy hoe handeha hiaraka amin'io lehilahy io va ianao? Ary hoy izy andeha aho. De namoaka an Rebeka anabaviny sy nipitaiza azy ary ilay mpanompon'ny Abrahama mba amin'ny olona izy. De nitsodra any an Rebeka izy ka nanao taminy hoe ry anabavinay, tonga valinalina ne ianao ary aoko taranaka aho azo ny vavadiny zay mankala azy. Ary niainga Rebeka mba amin'ny ankizy vaviny ka nitangina ny rameva de nandeha niaraka tamin'ny raha lehilahy ary nitondra Rebeka ilay mpanompo ka lasa nandeha. Ary Isaka efa tonga avy tamina lehiny tany Berala roy fa nonona tany amin'ny tany atsimo izy. Ary Isaka nivoaka mba heritreritra ny antsaha rehefa miteo kariva ny andro de nanompony masony izy ka nahita fa indriry nisy rameva avy manatona. Ary Rebeka koa nanompony masony ka natazana ny Isaka de nidina faingana niala tamin'ny rameva izy. Ary hoy izy tamin'ilay mpanompo, izy amory lehilahy mitsangana eny
antsa avy mitsenatsikiri ary olay mpanompo iny no tompoko dia nandray fisalobonana Rebeka ka nisalobonana ary dia nanambaran'ilay mpanompo tamin'ny Isaka ny zavatra rehetra zay efa nataony ary Isaka dia nampandroso any Rebeka ho ao anday ny Sara reny ka nampakatra azy ho vadiny ary tia azy izy dia nyonona ny alahelo andreniny. Ya izay tenin'Andriamanitra izay indray zany pasteur no vakatsika lesona androany satria ity moa le hoe école biblique fianarana baiboly dia misesy makany dia efa tonga eto amin'ny toko 720 tsika pasteur izay akana lesona foana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ary za pasteur tena miteny tena mandray fahasoavana ireo mpanompon'Andriamanitra te androso tsy ndrikitsika tsara mpanompon'Andriamanitra te androso raha manaraka ny tony fandarana itony izay lazaiko aminao fa raha itony no atao hoe hovidiana vola na ianarana dia tena lafo dia lafo kanefa ny tena ny fahasoavan'Andriamanitra dia miditra maimai-poana atao anatin'ny tokantrano reto olona ireto satria tokoa manko pasteur dia zao fahatakarana no ianarantsika eto ny fiainatsika zanak'Andriamanitra ny fiainatsika pino pasteur dia tsy maintsy mifamatotra amin'Andriamanitra araka le teninao teo hoe Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana dia noho izany raha manateny ianao handray valim-bavaka tsy ndriko tsara regny raha manateny ianao ahita an'Andriamanitra hetsika eo amin'ny fiainanao dia aza mieritreritra hoe mitomany ianao dia ranomasonao no hanovan'Andriamanitra aza mieritreritra ianao fa mitaraina ianao dia ny fitarainanao no hitahian'Andriamanitra anao aza mieritreritra ianao fa hidongodongo fotsiny eo ianao dia fidongodonginao ny tonga an'Andriamanitra malivavaka anao fa tsy maintsy mifanaraka pasteur ny amin'ny voalaza ny baiboly ny afahantsika mandray fahasoavana sy valim-bavaka ary zay na tonga ny baiboly ny teny mana hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana zany hoe rehefa tsy mahalala zay voalaza ny baiboly ianao dia lasa mivavaka fahoany fotsiny dia izany no mahatonga no mamoaka an'izao vavy zao mamoaka an'izao teny zao ndray hoe fivavahana tsy nanakanina za zao 10 taona ny vavahana fa tsy hitako zay marina amin'le fivavahana tsy manasitrana fivavahana tsy manafaka fivavahana tsy anina fa dia hoe ho any an-dandratsika dia mila mivavaka manana ny fotom-pinoana zay ny fiheveran'ny olona sasany pasteur tofo ary maly ariva niditra atao amin'ny hôpitaly tao pasteur ny hôpitaly anankiray teto Andrenivohitra teto fa tena mitao amin'ny réanimation fa mijery ny aretin'ny olona ao pasteur fa tena misy fotoana ianao tena hoe tena ahoany reto olona ireto ahoany reto olona tena kelikely finoana ianao hoe mijery ny sasany zany dia nefa ny misy an'ireny aretina ireny tsy tokony tany amin'ny hôpitaly ny netina fa tokony netina teo amin'Andriamanitra dia sitrana satria hitanao mihitsy ny paozin'le aretin'ny olona sasany hoe tena asana devoly misy aretina azonao entina any amin'ny hôpitaly ary tokony tsy maintsy entina any fa misy aretina tena vavaka ny ilainy pasteur tofo fa sainginy ole tsy fahafantaran'ny olona nyty dia ohatrany hoe fivavahana ve dia vita inona fivavahana moa dia makaizy dia zany mahatonga ny olona pasteur miavinavina dia zay satria izy efa elan'ny vavahana elana nymponany tompo tokoa fa tsy mahatsapana inona na inona dia fa raha mahalala ny voalaza ny baiboly izy pasteur dia tena hitany zany hoe Andriamanitra mamaly vavaka satria reny olona be da be hitantsika reny mandany andro sy mandany fotoana ireny dia reny ny fijoroany vavolombelona hitantsika eto reny pasteur dia tena mamaly vavaka tokony to raha hiverenako amin'izay zany ty resaka eto ty dia ny nampiavaka aloha zany pasteur dia hoe i Abrahama dia nanana an'le mpanompo mahatoky i Abrahama dia nanana lehilahy mpanompo mahatoky ary ity lehilahy ty dia tena lehilahy tena fakatahaka mihitsy pasteur tofo satria tena zay zavatra nampanirahany Abrahama azy dia anotanterahany amin'ny atsakany amin'ny andavany ary amin'ny antsony le teny bakeo mission accomplie zany hoe mission zay nampanaovina azy tsy namelany raha tsy vitany amin'ny atsakany sy andavany ary vitany hatramin'ny farany lesony ty lehilahy mpanompon'Andriamanitra mpanompony Abrahama ity no tena ho alaitsika eto androany pasteur tofo sarotra
ny zavatra nanakina ny Abrahama taminy hoe andany ianao makany tany razako any amin'ny tany ny havako de any ianao no makavady ho any Isaka zanako dia tsy maintsy mitondra ianao ary tsy maintsy tonga anao eto zay zazavavy zay na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana pasteur Tovy de tena tsy maintsy entonao eto zay ankizy vavy zay ho vadin'ny zanako. Raha maha-olombelona pasteur tena hoe sarotra de sarotra de sarotra fa jerenao ange nanomboka hatrany amboalohany aloha ity lehilahy ity hatrany amin'le Genesisy zay efa vitinao teo de tsy nandeha irery mihitsy izy fa nangataka famantarana foana tamin'Andriamanitra. Andriamanitra asio soa i Abrahama mpanomboka, sarotra ny zavatra napetrany eo amiko, sarotra ny mission nanirahana fa izao tario lalana tompo aiza nahitako any vehivavy io de efa nanomboka tany amin'ny lelesitsika omaly hoe nivoaka ny ankizy vavy patsaka rano de nefa niandriandry le rahalahy hoe izay ankizy vavy manome rano asy manome rano an'ny rameva izay no izy raha izao dingana ray voalohany de vita zay etapy voalohany zay de tsy maintsy nitsofoka tamin'ny dingana ray faharoa pasteur hoe anao demande amin'ny vehivavy io am'izay tsy maintsy resahana am'izay zany ankizy vavy io hoe anaiky ve anao sa tsy anaiky tsy mora koa ny mbola fandresen-dahatra am'izay satria le olona ho alaina vady apakabady tsy hitany tare tsy hitany maso fa de hoe ny atananana ihany le olona ka apakabady anao sarotra ny andresy lahatra vehivavy am'izany sarotra ny andresy lahatra vehivavy am'izany fa de tsy maintsy mission ny rany azy zay faharoa. Fahatelo ny andresy lahatra ny ray aman-dreny razazavavy sy ny anadahany mbola zavatra tena manahirana ihany koa. Fa efatra ny fotoana iangana le vehivavy mety anaiky le ray aman-dreny mety anaiky fa hoe roviana nefa ny mission nampanaoviny Abrahama azy de mission maika be mihitsy hoe ainganareo avy any eto razazavavy tena sarotra fa zao ihany izy pasteur Tovy rehefa Andriamanitra no miaraka aminao ary zao tsara ny tenin'ny Abrahama eo amin'ny toko 420 pasteur Tovy eo amin'ny andininy fa 7:30 ary izao namaly ny tompoko hoe angamba tsy ety araka amiko ny vehivavy andininy 500 ary hoy izy tamiko Jehovah zay andehanako eo anatrehany dia niraka lay anjely ombanao sy anambona ny alehanao ary ianao akavady ho an'ny zanako any amin'ny havako sy any amin'ny tranony kaiky. I Abrahama zany tena ny teny tamin'ity lehilahy teo misy anjely hiaraka aminao any ombanao any io anjely io hitarika ny lalanao fa tsy maintsy vitanao ny mission, tsy maintsy vitanao ny mission. Eo pasteur no zavatra katsika lesona ray voalohany ho atsika mpanompon'Andriamanitra, ho atsika pasteur, ho atsika mpiandry, ho atsika évangéliste manahoana ny toepotsika, manahoana ny fankatoavantsika n'Andriamanitra amin'ny mission ampanaovan'Andriamanitra atsika, manahoana ny fahavononantsika, manahoana ny fahakingatsika, ny dynamicité atsika, manoloana lay mission ampanirahan'Andriamanitra atsika amin'izao fotoana izao. Mazava pasteur ny tenin'i Jesosy indray andro manao hoe betsaka ny vokatra fa mpiasa ny vitsy, mpiasa ny vitsy. Ao amin'ny baiboly ao amin'ny Matthieu 5:20 pasteur Tovy de misy mpanompo anankiroa miavaka tsara. Ny iray de lay mpanompo malaina sady ratsy fanahy, mpanompo ratsy fanahy sady mikamo, fa le anankiray de mpanompo tsara sady mahatoky. Ny tetina mampalahelo pasteur amin'izao vanim-potoana iainantsika izao de be loatra ny mpanompo sady malaina no kamo no tsy mahatoky no ratsy fanahy. Izy mpanompon'Andriamanitra ny raha nanao mission, ny raha namita mission ary lasa mana ratsy endrika an'le fitoriana filazantsara. Tsindriko tsara pasteur, lasa mana ratsy endrika an'le fitoriana filazantsara satria zany mahatonga ny olona sasan'le miteny hoe le fivavahana lasa fitediavam-bola, le fivavahana lasa fikaramana,
ny fivavahana am'izao fotoa zao lasa bizina vaovao satria maninona ny mahatonga ny olona miteny an'izany pasteur miteny an'izany ny olona mitaratsainy ivelany satria mahita izy mpanompon'Andriamanitra lasa be pôzy loatra be kravaty be palitao ohatra antsika zao de miezaka ohatrany hoe mitory zay tsy apatany kanefa ao ambadiky lay izy mitory sy manompo pasteur de vola ny mamaky azy arena ny mamaky azy fafolokarena ny mamaky azy rakitsa ny mamaky azy fananan'olona ny mamaky azy vonahitra ny mamaky azy maika ho tompotompoina loatra izy de tazan'ny olona ny ivelany zany ka ny olona zany hoe pasteur ny valala tsy misy aza valala misy ny plaza may tsy misy aza foron'ny olona zay le fitenenana maika fahitany zavatra ary zay le mandoto an'le filazano tsara pasteur satria itsika mpanompon'Andriamanitra misy fotoana na metran'Andriamanitra mission ary mission tsika pasteur ndray tsy mora ny mission naniran'Andriamanitra atsika de zao andana angony ny ondriko afao ny oloko ao anaty fahotana afao ny olona ao anaty adalana afao ny olona amin'ny aretina afao ny olona amin'ny herimaizina afao ny olona amin'ny fahantrana tsy mora zany pasteur ary ny mitona olona ray eo ao am' Jesosy tsy mora ny mitona olona ray eo am' Jesosy fa saingy zao zavatra mitranga rehefa hitatsika fa sarotra le mission hitatsika fa tsy moramora le mission de lasa miravoravo tanana isika miravoravo tanantsika de jerenao nge pasteur atsy amin'ny elakelaky trano kely a tsy misy fiangonana azonao olona kely 50 ny ao de nisy pasteur anankitelo izy nitaona pasteur anankiroa dia tsy mifanaranaraka tam'le vola ny zaraina tao asana tsy mitovy loatra le fizarana vola ngamba de tezitra le anankiray de andehanangana ndray de niala teo izy niala 500 metatra eo na 300 metatra de nanangana etsy amin'ny epepeko de le mpinoko ely 50 tatso lasa 5 fa ny 5 nanaraka ny ngarainy nanaraka n'le ankiray azanao de nahazo mpiara-miasa raiky io izy de nifonsa kely teo de manosondroso kely eo le asa de nahazoazo olona kely 30 koa izy de nanao ohatran'le aretina tatsika io le mpiara-miasa tamin'ny akakaiky teo koa ohatran'ny tsy nahazoazo vola tsy mihinamina-kanina de mahitahita hoe ary pasteur ato ohatran'ny mamono akoa nefa zay tsy mety vola hividianana loka de tezitra koa le mpiara-miasa kainy ankiray de nole resa-bola azonao zany hoe manangana an'le fiangonana izy tsy ny fitiavana le fanahan'olona manangana an'le fiangonana izy tsy anao an'le mission an'Andriamanitra fa manangana an'le fiangonana izy satria ohatrany tsy mety le fitantanana manangana an'le fiangonana izy satria ohatrany tsy mitovy ny vola zaraina nanangana an'le fiangonana izy de ary zany ny raindray pasteur no lasa manaratsy endrika an'le fivavahana de ozony olona hoe reniny sekta niala tatsy de niala tatsy fa tsy niady ny fitantanana tsy niady ny fiaraha-miasa tsy nitovy ny volany zaraina niady ampafolo-karena niady an'izao sosozao zay ny tena grave be am'izao vanimpotoana zao pasteur satria be loatra le mpanompo miasa kanefa ny ronany amina resaka vola ny ronany amina fitiavatena ny ronany amin'ny fitiavakanina ny ronany amin'ny fitavana sakafo jerenao nge ty lehilahy ty pasteur ovakeko eo ny andininy fa 50 de namalina banazy betoela ka nanao hoe avy tamin'ny Jehova no nisy onzany zavatra zany ka tsy mahazo milaza teny aminao izay na ratsy na soa ino Rebeka eto anatrenao ento izy ka mandehana ary eo ko mivadiny zanaky ny tomponao izy arak'izay nolazainy Jehova ary rehefa nandre ny teninjareo zany ilay mpanompo ny Abrahama teny ekoka tamin'ny tany teo anatreny Jehova izy ary ilay mpanompo de namoaka firavaka vola fotsy sy firavaka volamena ary fitafiana ka nomeny any Rebeka ary nomeny zavatsokoa ny anadany sy ny reniny dia vao izay no ny hinana sy ny sotro izy mba amireo lehilahy zay nomba azy de nandry jerenao tsara ny zavatra nitranga tamin'ity lehilahy ty tsy maika tamin'ny sakafo izy narosonjareo zany ny sakafo satria vahiny moa zany izy ry pasteur minana aloha hoanina fa reraky nareo andao aloha misotrona reo reo aloha ny haniny tsy nanakininana izy
no misy mission izy aloha na ny rahany mpanompoko ny tompoko a na ny rahany abrahama aleo aloha azavaiko aminareo tsara le mission ary raha tsy mahazo valy teny mahafapo aminareo a raha tsy vitako ny mission na ny rahana zay tsy hinakanina de tsy hinanaiko mpanompo fa ny fandahatra taminy hoe zay dia hitondra n'io zazavavy io hovadiny isaka zao sarotra ozy a matsy anao le mission a fa izao ny nafinaritra tamin'ity mpanompo mahatoky ity tsy ny hanina ny namaiky azy tsy sakafo ny namaiky azy tsy ny korana ny namaiky azy tsy vola ny namaiky azy fa tsy maintsy ny taterahana aloha ilay mission za pasteur tena milaza am'ireto olona ireto itsika pasteur olona ohatr' zany ry pastera no ilaina am'izao vanim-potoana izao tsy maika fotsiny hinakanina tsy maika fotsiny ahazo vola tsy maika fotsiny ady voninahitra tsy maika fotsiny amina zavatra rendrarendry amina katikatara tsy maika amina fitiavatena sy ny fitiavam-bola amina tomobile fa ataovy aloha ny asan'andriamanitra zay na tonga ny teny jesosy ny raindro ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana de anampy anao ny zavatra rehetra tsy lay zavatra ny tanina nirahanatsika pasteur tsy ny anangona renany na nirahanatsika fa anangona fanahan'olona aloha tokony ho afapo aloha ianao ny amin'ny mission na nirahan'andriamanitra atsika tokony ho afapo tsika ny amin'ny famonjena fanahan'olona vo mijery ny tenanao fa ny mampalahelo pasteur tovy lasa mifamadika am'izany le fiangonana itsika aloha ny zanakitsika aloha itsika menakavy aloha vola aloha mila mahazo tomobile aloha mila mahazo antia zay vo ny asan'andriamanitra latsa mifamadika latsa ny fitiavatena tsika ary zay le manaratsa endrika ny fitoriana filazany tsara ary zany koa ny mahatonga pasteur mahatonga fiangonana tsy mety mandroso satria lasa be da be pasteur be fialonana ane mahita sasany mandroso ianao de lasa be fialonana fotsiny sisy ianao fa maninony ianao ny lasa be fialonana satria ianao tsy mety mandroso mihitsy miazaka ihany anao fa tsy mety mavita nininina fa mahita ny olona ianao tena miazakazaka mafy de be fialonana ny azonao atao ny tena marina nefany tsy any amin'ny olona zay alonanao io ny problema fa ny problema ao aminao satria ianao de diso ty tena loatra miazakazaka loatra any amin'ny tenanao vo mijery ny asan'andriamanitra fa nafinaritra ny toetra nyty mpanompo ty pasteur to oy jesosy pasteur manao hoe tsara zany a ry mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'ny kely ianao dia hotendrena ho mpanapaka ny be anisan'ny toetra zay nampiavaka nyty lehilahy mpanompo ny abrahama ty zay atao hoe fatokina izay ary tsy nijanona fotsiny teo am'ilay hoe mahatoky izy fa nitondra vokatra amin'ny mahampanompo mahatoky azy tadio tsara fa ny mpanompon'andriamanitra anankiray pasteur ertina raha ten'andriamanitra no ny antso azy a dia mpanompon'andriamanitra miainga ary tena hoe mandady mihitsy azy ao anatina ady anankiray de iny ady iny no mamola vola ny mpanompon'andriamanitra anankiray anana toetra tsara ary eo anatin'izay toetra tsara zay no andrenesan'ny feo an'andriamanitra ka mahatonga ny fan'andriamanitra hitary-dalana anao de rehefa vitanao zany zavatra zany dia lasa mpanompo mahatoky ianao lasa mpanompo mahatoky ary araka ny teniko toy za hoe mitaky vokatra zay fatokina izay raha andriamanitra ny antsanao zany dia mitaky vokatra inona moa le zavatra resahana vokatry ny fibebahana zay zavatra anankiray zay ho jesosy any amin'ny jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny fenina ambin'ny folo manao hoe tsy anareo no mifidy hafa zany mifidy anareo nanendra anareo mba andesy amo misy le atao hoe vokatry ny fibebahana ary rehefa tonga le vokatry ny fibebahana pasteur de aorinan'izay vokatry ny fibebahana zay dia mitondra ny olona ho any amin'ny batisa lasa atao batisa zany le olona rehefa eo la atao hoe vokatry ny fibebahana de aorinan le vokatry ny fibebahana misy ndray le atao hoe vokatry ny fanahy ozy ny tenin'andriamanitra amin'ny galatiana toko fadimy andiny faharoambiroapolo ary eo amin'ny romanina toko fahenina andiny faharoambiroapolo any ko toy izy manao hoe fa rehefa natao afaka amin'ny ota ianareo ka manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana ary ny farany de fiainana mandrakizay zany hoe tokony ho hita ihany ko ao amin'ny mpanompon'andriamanitra anankiray mahatoky lay vokatry lay fahamasinana lay vokatry le fahamasinana hitarika ny mpino hitarika an'le vahoaka an'andriamanitra tsy hiditra ao am-piangonana ihany fa hitaonan'le olona ho any am'izay lalan'ny fahamasinana izay zay le hoe mpanompo mahatoky pasteur ertina zany hoe raha tsorona le resaka
tsy hoe hitaonany olona ao am-piangonana naraka ny teniko taminao teo mba ho tangosako ny volany, tsy hoe hitaonany olona ao am-piangonana mba hampamaromaro isa ao anatin'ny fiangonako satria sao de resin'ny hafa, tsy zay mihitsy le izy, fa mitaonany olona ao am-piangonana mba ho ampidirika ao anatin'ny fiainana mandrak'izay. Ino a pasteur etiana raha niteny tamin'ny vady aman-janany, rehefa nitenen'Andriamanitra hoe ampidiry vady aman-janaka ao anaty samby fiara, de nitereno ho any vady aman-jana ny hiditra ao anatin'ny samby fiara, de nisy hevitra ngeza be zay fanerenno a ny vady aman-janany zay hoe mitsy fo anaty samby fiara nareo anaka, ny volantony moa tsy mety nitsofoka de ringana ihany any ino ty izy nitsofoka atao daholo ny volantony fa aty amin'ny lota le hoe tsy nety nandeha le volantony, de nitsofoka atao ihany izy valy mianaka, de hitanao fa voavontsy le mpanompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Ka Andriamanitra manana tanjona matoa maniraka mpanompo anankiray. Ny tanjon'Andriamanitra de ny anovany in'olona iny, ary ny rehefa miova in'olona iny tsy hoe miova fotsiny ny fiainany hoe lasa tahin'Andriamanitra izy eto ambonin'ny tany na lasa ohatry ny miovaova kely teo ny toetrany, fa ny farany de fiainana mandrak'izay. Ka zany ny atony ty fitoriana ny filazantsara ty. Jereo tsara le voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo fa rehefa naniraka n'io mpanompo mahatoky io i Abrahama, tsy nisy tenina de ray monja azy ary tsy nioatra mihitsy ko, tsy nioatra ny teniny nataony io mpanompo, ary vokatry ny fankatoavany sy ny mahatonga anazy ho mpanompo mahatoky de nomban'Andriamanitra izy am'zany zavatra nataony zany. Io pasteur tsy miankina amin'ny fahalalana, tsy miankina amin'ny farim-piainan'ny olona anankiray na ny vola ampiasain'ny olona anankiray ihany koa, tsy miankina amin'izay ny fahombiazany eto amin'ity tany fandalovany ity. Raha ohatra fotsiny teo zao nyresaka be anao resaka tontolo ara-panahy, fa raha ohatra indray hitarika amina zavatra hafa le izy, ohatra hoe misy mpino anankiray ianao zao miaina ao anaty fahasairana anara-bola lava, ao anatina problème, ianao mpino nefa boka nitrosa, tsy manana tony-bavaka afa-tsy nitrosa ianao de nivadanao sitaka de marary, de reo ihany no verimberina eo, trosa, jiro tsy voaloha, rano tsy voaloha, sakafo tsy ampy, frais tsy misy. Zany hoe tsy mba manana ninina mihitsy ianao nefa ianao mpanompon'Andriamanitra. De jereo tsara ary efa ela ianao nanompon'ny tompo, efa ela ianao nanompon'ny tompo, efa ela ianao converti, ary ianao raha maty mety ho any an-danitra. Fa ny zavatra mitranga de ty le fiainanao tsy miova ho maly sy anio. De jereo an'ila izy sao de mpanompo tsy mahatoky ianao, sao de mpanompo tsy mahatoky. Andriamanitra ry avana de nametraka ohatra amin'ireny resaka le hoe apafolo-karena sy fanatitra ireny. Ny zavatra jeren'Andriamanitra pasteur Ertina tsy ny vola alohan'ny olona any am-piangonana, fa raha manana 5 000 ianao mahatoky venao amin'ny 100 satria zay ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ilay nomen'Andriamanitra talenta 5 ene, nampiasainy le talenta 5 de nahazo talenta 5 izy, fa le nomeny talenta anankiray efa anankiray de mbola lazay indray sady nomeny tsiny lay tompony manao hoe sady pila voatsiary ianao mijinjany am'izay tsy nanahafanao de nasitriko ny anao izy, sady tsy nampiasainy mbola nanome tsiny ko izy. De be ny mpino sahirana ara-bola de mialokaloka any am'lay hoe zay sahirana, zay tena zao sy zao, zay ty tena mila fampahirezana. Fa raha misy ohatra fiara-miasa amin'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana anankiray, ohatra hoe anangana tranon'Andriamanitra, la misy zavatra anankiray raha-miasa de ianao isan'le sahirana de manavaka ny tenanao mihitsy ianao hoe zay sahirana. Nefa jereo tsara pasteur fa ny olona atao anatin'ny baiboly ny tena nampiasain'Andriamanitra ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra de reo olona sahirana sy manano tena. Ohatra tamin'ny andron'ny Elipa aminany, mosara ane teto ambonin'ny tany tamin'ny andron'ny Elipa aminany, fa nitenen'ny Elipa aminany le raha behivavy manano tena hoe anaovy mofo kely ihany alo zay vao mihinana nareo. Ny tena hevitra le izy de hoe aoka ianao hiara-iasa amin'Andriamanitra amin'ny zavatra kely anananao io. Tahaka an'izany koa tamin'ny andron'ny Elisa ao amin'ny mpanjaka voalohany toko faefatra, de jereo tsara le izy, mpanjaka faharoa toko faefatra, jereo tsara le izy fa boka ny trosa olona io, ary avy ny tompo-trosa haka ny trosany de reo zanan'ireo sisa reo no andoavana ny trosa. Fa Elisa mpaminany ny teny manao hoe eto aty zay anananao, eto aty amiko aty. De tamin'ny alalan'iny no nitahin'Andriamanitra azy, zany hoe lay toepo mahatoky no hitahin'Andriamanitra ny olona anankiray, mankatoa an'Andriamanitra. Tsy hoe miainga ianao am'izay anananao de io no ampiasainao de ho tahin'Andriamanitra amin'io ianao. Fa be dehibe ane ny olona nanana ny Moizazy mampiasa ny fahaizany sy ny atoany fa mitotongana ihany. Fa raha tianao no tahina maharitra de aoka ianao ho mpanompo tsara sady mahatoky, sady mahafinaritra amin'le mpanompo tsara sady mahatoky ane pasteur. Hoy Jesosy, ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Zany hoe
mazava tsara mihitsy ny ady resy fara no an'ilay mpanompo tsara sady mahatoky de ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa lay mpanompo samy mpanompo ihany ratsy sady malaina ny kamo de ho any amin'ny fahaverezana no hiafarany zany olona zany ary zay ny ratsy be zay ny fanontaniana mipetraka androany de izao hoe aiza am'ireo anakoroa reo ny toerana misy anao le mpanompo tsara tahaka ny mpanompo ny Abrahama ve sa lay mpanompo ratsy fanahy mba nirahana ihany zany hoe ny olona anankiray zany pasteur na ratsy fanahy na tsara fanahy ohatrany mahazo iraka daholo ihany fa any am'le iraka mpanaovina azy ihany manahoana ny fipetrany eo ny tarafanazy tsara fanahy sa ratsy fanahy ratsy izy sa tsara de ohatra zay koa izy Jesosy Kristy tompo de niteny manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky tsy mpanompo tsara fotsiny betsaka amitsika no mijanona hoe za efa tsara efa mivovonjy efa vita batisa efa makany am-piangonana foana tsy ampy fotsiny ry avana le hoe mpanompo tsara efa tena tsara fanahy be za rehefa tena malemy be fiteniko efa montina be fa mahatoky ve ianao betsaka amitsika amin'ny mpanompo tsara efa ela be anao nanompo an'Andriamanitra ary mpanompo tsara ny anaranao fa mahatoky ve anao amin'ny iraka nampanaovan'Andriamanitra anao jereo tsara mihitsy fa lay mpanompo ny Abrahama tsy nanaiky izy raha tsy nitondra anody de ohatra zany pasteur etina ny famonjena fanan'olona no izako ela le teninao teo ny famonjena fanan'olona ry avana tsy andraikitana pasteur rery io tsy andraikitana presbytera rery io na hoe mpitondra fivavahana anankiray ao anatin'ny trano fivavahana misy anao na ao anatin'ny fiangonana misy anao fa andraikitsika rehetrarehetra io hoe firy ny fanahy zay mba nitao aminao iverinao amin'ny trano ny rainao firy ny olona zay very ka voatonanao ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra sa ve ianao rery zany misy karazana pino manompo an'Andriamanitra izy elaela eny de farany mangatsitsika de miverin-dalana mihitsy azy ny antony tena mahatonga ny pino be lehibe miverin-dalana eo ihany le hoe ady amin'ny arabola eo le hoe fanenjehana madinidinika fa ny marina de ity tsy mizary ianao lay fahasoavana zay nomen'Andriamanitra anao zany eny mahatonga Jesosy niteny izay nahazo maimaim-pona de aoka izara maimaim-pona no vonjen'ny tompo ianao maninona tsy tataraina amin'ny olona le famonjena nataon'Andriamanitra taminao hitondra fanan'olona ianao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra nahoana no ianao rery mivavaka de milaza ve ianao fa tsy mahay mitory-teny nefa ianao olona mahay miresaka taloha ianao mahay mifosa adiny roa sasany isan'andro adiny telo isan'andro amin'ny teloko hatramin'ny eny ianao mifosa fotsiny de iny le ianao mifosa iny fotsiny ny amboarinao ataovy tena ohatrany hoe mianatra amin'ny teny ny filazantsara ianao le zavatra nataon'ny tompo taminao no ambaranao amin'ny olona de matona olona ianao fa le raharaha be am'le izy tsika varina tena hoe varina mivavaka tokoa fa le mission nampanaovan'Andriamanitra atsika tsy vitatsika de antika misy antsika efa voky toro-teny hatrany atentakely raha izay le azoko anoharana azy voky ianao fa tsy mety mafana voky ianao fa tsy mety mahery satria adininao le fiaraha-miasa amin'Andriamanitra adininao la iraka nampanaovan'i Jesosy anao fa itsika ty de natao hitoro ny filazantsara nomena fahefana hitona fanan'olona nomena fahefana hanitsaka ny mena rara sy ny mainko sy ny rehetra nana fahavalo zany iraka nampanaovan'Andriamanitra atsika ary tsy manaiky raha tsy mitondra fanahy iverina ao am' Jesosy Kristy tompo ho Jesosy zao neny teny Jesosy za ozy raha sanatra iala amin'ny tany de hitona ny olona rehetra anaraka amin'ny alalan'inona ny hitao an' Jesosy Kristy tompo ny olona amin'ny alalanao zay olo mbovonjy ny olona tena vovonjy marina mantsy pasteur de lina amin'ny fanan'olona lina montsy fanan'olona lina hoe mitomaniny amin'ny fanahany mpanota zany ny antom-pisin'ny fiangonana ny antom-pisin'ny fiangonana eny tsy entreprise ny fiangonana na orinasa fa ny antom-pisin'ny fiangonana de izao amola volana ny olona tonga ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay ka mba mahatoka am'izany ve ianao pino tsy miresaka pasteur ndray eto fa ianao pino ao anatin'le fiangonana mihitsy hoe firy ny fanan'olona nitao aminao inona ny andraikitrao sa varina mitomany amin'ny problema anao anatin'ny fiangonana ianao varina miakohako anao de mitomany amin'ny problema sy nitrosanao sy nivadinao misitaka nefa ianao efa novonjen'ny tompo za de milaza amitsika raha tianao vovontsy ny ankonanao mandana mizara ny fahasoavan'Andriamanitra zay fa notorian'Andriamanitra taminao pasteur Ertina tena marina zay pasteur atova ary iverenana kely mihitsy zay teninao zay hoe na ny pasteur manana ny andraikiny satria samy mpanompo pasteur na itsika pino samy manana ny andraikiny ny tena marina pasteur de zao rehefa samy mpanompo mahatoky
na ny pino na le pitarika de mifampizara fahasoavana ao anatin'ny fiangonana azonao mifampizara fahasoavana de any ka misy fahasoavana mitsofoka ho azy ao anaty fiangonana azonao le izy rehefa samy matoky atsindriko tsara le pasteur zany tena matoky tsara amin'ny asan'ny tompo tsy misy fitiavam-bola ao anatiny tsy misy fitiavan-tena ao anatiny tsy misy fitiavan-karena ao anatiny miazakazaka mihitsy izy amonjy fanahin'olona de le pino koa voataiza arak'izay maika amonjy fanahin'olona azonao de reo pitarika fivavahana miaraka am'le pino samy matoky eo anatreny tompo de lasa misy fahasoavana mivoaka ao anatin'le fiangonana de zany mahatonga andray nitanao anaty fiangonana hoe roana ny devoly de mivoaka moramora foana vavaka ho amin'ny marary de mirarakopana mihitsy mifanasitranana mirarakopana ny fitahina arabola mirarakopana ny fahagagana tahina andriamanitra le fiangonana satria maninona satria le pino satria le pino sy le pitarika samy mpanompon'andriamanitra matoky fa misy ndray contraire an'izay pasteur mifampizara ozona tsy mifampizara fahasoavana ao anaty fiangonana fa mifampizara ozona satria le pitarika fivavahana malaina le pitarika fivavahana ty tena le pitarika fivavahana le ampanakarena-n'izy menakavy ihany mamaky azy le pitarika fivavahana tsy mahalala fa tsy le miazakazaka am'le hoe ahoana nidirany vola ty aposiny madama tsy mitsinjo an'io tena fiangonana io izy tsy mitsinjo ny tena fampandrosonan'io fa vola ny mamaky azy any ka lasa viriosy miparitaka any am'pino koa le izy lasa elany ela zany azo pastera lasa kamo koa le pino lasa ty tena koa le pino lasa le toetra n'le karaktera n'le pasteur lasa nifindra lasa karaktera n'le mpivavaka satria tadio pasteur tovy misy fotoana ny mpivavaka na ny pino tsy zay zavatra torinao no arahany fa zay zavatra taonao no arahany zay zavatra iainanao zay zavatra iainanao no ataony zay zavatra taonao no arahany amy voalohany izy mety manaraka zay torinao fa rehefa ela mifampitakosina taminao izy de zay ataonao no arahany ka rehefa mahita anareo mivady izy kamo mahita anareo mivady izy lasa ohatrany matsikarikaritra zavatra hoe reto pasteur reto ohatra mitaritarikety ny olona andondono vola nefa ny ry zareo ohatrany kahihatra ry zareo ohatrany tsy mahafoy de lasa iny le toetranao zay tsikaritry ny olona iny tsikaritry le pino iny ny lasa fiainan'le pino iny ko de inona am'izay nefa raha pasteur lasa mifampizara ozona ao anatin'le fiangonana rehefa manomboka lasa tsy mahafoy tsony le olona satria nianatra toetran'le pasteur izy kamo tsy mahafoy de lasa daroana am'izay le olo ao anaty toroteny zany hoe toroteny lasa mifampitsikera sy toroteny tena midariko an'le pino fotsiny sisy de leo koa le pino etsy de izy le pino tsy tonga de miala tsy tonga izy de miala am-piangonana fa mitsikera izy aloha zao nataon'ny paster zao nataony zao de ile pino mitsikera iny voaray an'ny le pitarika andray de daroa andray re mbo mipilipitraka abaritsy valiny ny afarany pasteur de zao lasa fifampizarana ozona ao anatin'ny fiangonana tsy fifampizarana fahasoavana intsony fa lasa mifampizara ozona ao anatin'ny fiangonana de le pino lasa kamo le pino tsy fatantsony ny zavatra atao de zany mahatonga an'le teninao teo pasteur le hoe lasa bokany trosa le pino azonao lasa ao anaty fahoriana le pino satria lasa miady amina mpanompon'andriamanitra mitsikera mpanompon'andriamanitra izy tsy miala ao anatin'le fiangonana fa lasa moninomonina andriamanitra izy moa pasteur zao ny voalaza baiboly amin'ny korintianina voalohany toko fefatra amby folo ray andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana sy ny fiadanana andriamanitra tsy tompon'ny fikorotanana ka raha vo misy korotana ao anatin'le fiangonana pasteur de tsy aotsony andriamanitra de zay ny mahatonga an'le pino jerenao boka ny troso lasa mahantra tonga ny aretina vavahana tsy mety sitrana tsy maintsy any amin'ny hopitaly any ny fatratra tena ao anatina korotana ao anatina olana ao anatina problème de tena zavatra ohatrany de le fiangona amin'io miareraka ka iverenako izy pasteur manana ny andraiky ny pitarika fivavahana manana ny andraiky ny pino pasteur raha vo tsy manao ny mission an'andriamanitra mihitsy raha vo tsy miasa ho an'andriamanitra mihitsy de tsy maintsy ozona ny mahazo azy ianao zany aza mieritreritra fotsiny hoe tafiditra atao anaty fiangonana ataonao 5 taona
efa taona telo taona na converti anao na mpivavaka anao tsy haiko roa taona na mpivavaka anao folo taona roapolo taona na mpivavaka anao de ozy izy ianao hoe milanja baiboly rehefa lahady de milanja fihirana de mihira de manao amen alleloia de manao fanalitra lasa mody diso zany pasteur tsy natsony ianao hanafana w tsy natsony ianao hameny trano fa natsony ianao anao mission anao asa fanimpona anao mission an'Andriamanitra ka raha tsy vitanao zay mission zay de zao ny voalazan'i Jesosy indray andro pasteur ny mpiasa mendrika andray ny karamany ny mpiasa mendrika andray ny karamany zany hoe rehefa tsy miasa ho an'Andriamanitra ireo mpivavaka ireo pasteur rehefa tsy manao mission an'Andriamanitra ireo mpivavaka ireo rehefa tsy mangetaheta fanahan'olona ireo rehefa tsy miasa ho an'i Jesosy ianao rehefa tsy miatsika ho an'Andriamanitra ianao aza manantena ndray valim-bavaka avy amin'Andriamanitra aza manantena ndray valim-bavaka avy amin'Andriamanitra ary zany mahatonga antsika milaza fivavahana tsy mamaly vavaka fivavahana tsy manasitrana fivavahana tsisy fahagagana zany normal ianao raha miteny an'izany satria ianao tokoa miditsy any am-piangonana de milanja baiboly de manokatra baiboly de mihaino toroteny de mihira vita ny firana lasa ianao mody fa tsy mba misy asa ataonao ho an'Andriamanitra tsisy fanimpona ataonao ho an'Andriamanitra tsy mba misy famonjena fanahan'olona ataonao ho an'Andriamanitra de Andriamanitra izy amonao maly vavaka anao any ka mieritreritra ianao fa rehefa mitomany foana ianao de ranomaso foana no eritreretinao andomana an'Andriamanitra mieritreritra ianao fa mifitarainanao foana ny andomanao an'Andriamanitra tsy azonao domina am'izany Andriamanitra tsy maintsy sy manao asa ianao tsy maintsy sy manao mission ianao tsy maintsy sy manompo ianao tsy maintsy mikely aina ianao satria na ny rahana ny olona pasteur rehefa voavonjy izy de natao hamonjy ny hafa tsy hoe rehefa voavonjy ianao de natao hifadianana sy hitaraina amin'ny trosanao fotsiny natao hitaraina amin'ny arabola fotsiny natao hitaraina amin'ny tsy fahampiana fotsiny non tsy zay ny antsona antsika pasteur fa natsona ianao mba hamonjy ny hafa arak'le terinao teo hijory vavolombelona hitona ny havanao amin'Andriamanitra hietsika anao zavatra zany hoe ny mission nataontsika pasteur tsy nanirahana antsika ny pino itsika pino resako eto tsy natsona fotsiny ianao amahany problème hofatrano sekolazy io ary zany mahatonga nao difotra ao anatin'io milomano tanteraka ao anaty problème satria le zavatra tokony ataonao tsy ataonao de lasa mamazy zavatra tsy tokony hovahany ianao fa raha ny tena marina ange pasteur rehefa tena matoky eo anatren'Andriamanitra isika rehefa tena vonina anao ny asan'Andriamanitra ampitiavana isika de Andriamanitra ny mandamina an'ireny olana rehetrarehetra ireny Andriamanitra ny mandamina ny aretina io Andriamanitra mandamina zavatra manahirana rehetra eo fiainanao rehefa tena tsika nere olona ny tena mahalazay ho any mahatonga na miteny hoe mila mandray fahatakarana ianao mila mandray fahatakarana ianao fa ny raha leson'ity lehilahy mpanompon'ny Abrahama ty tena tsy nanaiky ninakanina pasteur tsy ny anazy aloha ny namaky azy fa ny an'Andriamanitra aloha ny an'lena niraka azy aloha ny namaky azy ary zany natonga ny lehilahy io tena mpanompo mahatoky teo andriseny Abrahama ary natonga n'Andriamanitra nomba azy tamin'ny lalana rehetra zay nalehany nosokafan'Andriamanitra mihitsy ny lalana ary hoy Abrahama hoe naniraka ny anjely mihitsy Andriamanitra naniraka ny anjely ny elo lalana ny mpanompo satria mahatoky izy ry havana malala tehiteny pasteur hoe Andriamanitra mitady vehivavy tena mahatoky vonina anao ny asan'Andriamanitra lehilahy tena mahatoky tsy homenatra ny filazantsara tsy homenatra hitoroteny am'izao tany feno fahavetavetana am'izao fiainana feno fahalotona am'izao fiainana feno fijangajangana sy fahalotona zao tsy menatra ianao hiseho ho mpanompon'Andriamanitra tsy homenatra ianao eo alohan'ireo fianakaviana tsy miraran'Andriamanitra azy mpanakarena tsy miraran'Andriamanitra io tsy menatra ianao iteny aminy fa ao am' Jesosy ny famonjena lehilahy sy vehivavy ohatry zany pasteur Tofo no tedavina am'izao fotoana zao ary lehilahy sy vehivavy tahaka zany no hozarain'Andriamanitra fahasoavana no omen'Andriamanitra ny valim-bavaka no omen'Andriamanitra ny fitahina lehilahy sy vehivavy izay tena vonona manana tena fahavononana manana dynamicité tsy mijery ny tombotsoa lavo zao fotsiny hoe ny tena ny any ny fatany fa ny tombotsoa ny hafa ihany koa mba monjena ny fanahan'ireny hafa ireny zany olona ohatry zany tediavin'Andriamanitra olona manana fahavononana vonona kato na mafy aza ny asa tsy mora angely asa pasteur tsy mora ny asa fitoriana filazantsara tsy mora ohatra atsika zao
mbola verina ihany tsika manao an'ireny collision am'ireny paster ka vola manjatonjatony tapitrisany eny lany am'ireny manjatonjatony tapitrisana ary ny olona raha manao collision am'ireny artiste ny artiste raha manao collision de mieritreritra izy fa azo vola be azonao iverinao tsy misy artiste anao mihitsy ka anao gratuit ka hoe mba manao asa soa fa manao ao izy de hoe mahazo 50 millions 200 millions 300 millions sisisa zay no alehany eo azonao fa itsika raha manao an'ireny fitoriana filazantsara vola paster ny lany am'ireny fa saingy izao tsy olan'izany fa zay le asa tsy ny atsika no mamaky atsika fa ny an'andriamanitra aloha le asa fitoriana am'izao tele amina radio manerana ny Madagasikara vola ny paster ny lany am'izao fa zay le izy nasarotra raha ataotsika tsy ny atsika mamaky amy aloha fa ny an'andriamanitra aloha ary zany mahatonga an'andriamanitra mitahtsika paster ny olona ngena ndray be felonana fotsiny hoe ry zalahy andriamanitra mitatsy azo loe tsy valanana zany tena mita andriamanitra satria izy mijeriny hoe izany matoky marina makato mikely ainy manao ny ainy tsy ho zavatra paster isany eo tsy mizatavan'olona andriamanitra ripitarika fivavahana tsy mizatavan'olona andriamanitra ary raha mandeha zany toroteny zany tsy natao amelimelezan'andriamanitra anao fotsiny fa raha mandeha zany fampianaran' zany natao hitahinanao zany ry paster isany aloha anao miverina fankataovana an'andriamanitra ialao ny fitiavatena ialao ny fijerena ny tombotsoanao manokana aloha fa ny tombotsoa ny asana tombotsoa ny asan'andriamanitra sy fitoriana filazantsara nataovy mamaky anao miazaka za aforetony loaliky aoka anao ny ainao tsy ho zavatra ianao de ho hitanao fa ihoatra lavitra noho ny fahasoavanao men'ny tompo anay ny mbola omen'andriamanitra anao ary mihoatra lavitra noho ny ampiasan'andriamanitra anay ny mbola ampiasain'ny tompo anao fa ny olana amitsika zay efa nambara teo indraindray tsika diso ny atsika loatra ny mamaky atsika melo ny amara-paranina paster to zay mihitsy paster hoy ny tenin'andriamanitra manao hoe izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia mirapiratra tahaka ny kitana mandrak'izay dory ary fa tsy menatra ny filazantsara izy fa herin'andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino izany misy zavatra maromaro antony namonjen'andriamanitra ny mpino anankiray novonjena aloha tsika satria mpanota de nateraka tsika olona vaovao ary efa nateraka olona vaovao tsika de natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy rehefa vita batisa ny olona anankiray paster de tsy mpinotsotra intsony ny anarany fa manomboka manana ndraikitra izy ao amin'ny toeram-pivavahana zay misy azy eo zana itsika tsy natsona ho mpanompo paster fa natsona ho zanak'andriamanitra fa saingy zanak'andriamanitra manompo zanak'andriamanitra manompo ary mpiara-miasa ihany koa ao amin'andriamanitra ka napetraka andriamanitra ianao mpiara-miasa rehefa nanaiky ianao natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo le misy fiara-miasa be dehibe atao anatin'ny fiangonana na ho fiangonana misy anao misy ny fiara-miasa ohatra misy eo mpamafa trano misy eo mpamafa W ny asany misy eo mpitendry zava-maneno ny asany misy choral lao misy eo mpiara-miasa amin'andriamanitra miara-bola fa ny fiaraha-miasa zay tena nandrahan'andriamanitra atsika ary tokony hitovizatsika rehetrarehetra na de tsy matianina amin'ny asan'andriamanitra azy ianao de ny hoe hamerina ny mpanota hiverina ao amin'andriamanitra reto tanora zay mivary lavo amin'ny fisotro toka makany amin'ny boîte de nuit reto zazalahy sy zazavavy tsy ampitaona vocal manao ny ataony any amin'ny toerana tsy tokony andehanana ireto karazana ray mpianakaviana sy ray mpianakaviana mandeha manao zavatra tsy mifanaraka sitrapon'andriamanitra milomana ao anatina fahabetabetana milomana ao anatina faratsina reto kristianina diso lalana mangatsy dava amin'ny fanompoana an'andriamanitra tsy mety mafana fo reto ireny olona ireny no averina ao amin'ny valan'i Jesosy Kristy tompo ary tsika mpanompon'andriamanitra matsiaro tena fa voavonjy no mamerina nyreny olonireny amin'ny lalan'ny fahamarinana zay le hoe mpanompo tsara sady mahatoky indraindray tsika varina amin'ny problème tsika de adinontsika le mission nampanaovan'andriamanitra atsika indraindray tsika varina manao alleluia samaine satria nitahin'andriamanitra nazo million sy milliard de varina fotsiny ianao hoe nitahin'andriamanitra aty de mipetrapetraka fotsiny am'izao fa tadidio tsara fa ny fitahin'andriamanitra nomen'andriamanitra atsika tsy natao entina andeha atory fotsiny na hoe nde hitsangatsangana ny 10 point any nde ho any ampitan-dranomasina satria efa nitahin'ny tompo tsy zay le izy fa misy iraka mpanaovan'andriamanitra ao ambadiky reny zavatra rehetrarehetra reny raha nomen'andriamanitra fiarakodia ianao nomen'andriamanitra fiaramanidina ianao nomen'andriamanitra ianao motaona bisikleta
tsy ho saratry ny vava entina any amin'ny lalana tsy tokony andehanana izy na entina andehanao revirevy any am'sisitsisy ny any nefa ianao mpanompon'andriamanitra fa raha tianao no tahin'andriamanitra misimisy kokoa de mipetra tsara eo amin'ny toerany mpanompon'andriamanitra mahatoky satria jereo tsara ny pasteur ny olona mahatoky ohatra mahatoky izy amin'ny bisikleta ka ampiasainy tsara amin'ny anaovana azy izy tsy maintsy hiakatra moto iny ary io moto io tsy hijanona fotsiny amin'ny moto eo de midonaka eo de soloana foana ny vilebrequin sinavy le mampidonaka azy eo de iny foana namboamboarina eo fa miakatra fiarakodia io ary rehefa tena mbola mahatoky ianao amin'ny fiarakodia de tsy hijanona fiarakodia kelikely io fa hiakatra ngeza io ary ny fiafarana io pasteur ertina raha mbola tsy tokany amin'ny raha olatra jesosy tsy maintsy hitangina boininy ianao tsy maintsy hitangina andreo rehetrarehetra eo anaovanao ny mission an'andriamanitra zany eny ele izy pasteur ampanetretena ny ijoroana vavolombelona eto fa matotsika mba anisany mba mitoro filazantsara amina télévision ohatran'izao pasteur de nisy toerana ny aingana tao nisy fototra ny aingana tao kely ny andohana io zany tsy lesaka hoe zalahy reto akamba misy mahitahita zalahy reto akamba misy vazaha mainty na vazaha fotsy manosika azy de zay ny mahatonga an'izao zavatra zao na zalahy reto ahoana ny avy tany an'izao zavatra zao tsy resaka zay fa resaka fahatokina am'le zavatra kely zay mahatoky amin'ny kely no tendrena ho mpanapaka amin'ny be ary raha ho hitarana zany resaka zany pasteur ka mbola toizana fijoroana vavolombelona dia isy vanaka mihitsy eto hoe ay ve misy zavatra ohatran'izany fa za de miteny aminao afaka mahatoky ianao de ho tafavoaka ianao raha lasana bavy malala na mpinotsotra ny anaranao anatin'ny toeram-pivavahana misy anao na pasteur ny toerana misy anao ny toeram-pivavahana misy anao miainga amin'ny fahatokina fa marina voalaza amin'ny baiboly pasteur tsy misy tokony hitoriana ty tenin'andriamanitra ty raha tsy marina io araka ny teninao teny hoe pasteur be deaibe no mitoriany ty fa tsy tanteraka aminy le zavatra toriana satria tsy le zavatra torina ny diso le zavatra torina le mariny ary be deaibe ny olona mandray fahasoavana am'le mety teny torina fi tsy mandray n'le fahasoavana sy ny fiangonana hoaniny tsy mandray n'le fahasoavana satria ny antony tsy mahatoky mpitory ny mariny ianao tsy diso ny tory teninao fa sangy zao tsy tanteraka amin'olo izy satria tsy mahatoky ianao fa amin'ny alalan'reo mpanompo mahatoky no anandratan'andriamanitra ny olona tsararay avy pasteur ertina jereo tsara ny tantarany baiboly io i abrahama nahatoky tantarany josefa mahatoky davida ane mpiandrombo mahatoky mpiandrondro kely mahatoky olona tsy tazana ane zany davida zany fa tany anefitra ane zany tany ampanasandamba tany amin'ny toerana any akaiky ny vaty fanasandamba tany ny toerana misy azy na ny rahalany aza manilikiliky azy fa nahatoky izy rehefa nirahan'andriamanitra hoe nirahany ray ny azafady hoe niandrodry de nefarany tonga teo amin'ny toerana lehibe indrindra izany davida izany ary na de toko hoe saoly mpanjaka aza pasteur ertina de nisy toetra tsara mba tsy jery toetra ratsy ny saoly tsika androany aloha fa nanana toetra tsara i saoly de rehefa nirahany kisrainy izy hijery an'lay boriky very de tena nahatoky izy nandritra ny 3 andro sy 3 alina atelona ozy mivolazany tenin'andriamanitra de vokatry zay fahatok iny zay no nahatonga azy ihany ko ho tonga eo amin'ny toeran'ny olombaositra sy ny toeran'ny mpanapaka satria nahatoky izy tamin'n'iraka zay nampanaovan'andriamanitra azy nampanaovan'rainy azy ka na izany izy mpanompo mahatoky tahaka n'ity mpanompon'ny abrahama eto amin'ity genesis toko 4 ty ho anao zao moa zany vao manaraka n'ity fandarany ity de genesis toko 4 ny anarantsika de nahatoky lay mpanompon'ny abrahama ary tsy maintsy mitondra nody izy vokatry ny iraka nampanaovan'ny tompony azy de nomba azy lay anjelin'i jehovah ary notain'andriamanitra izy ny zavatra nafinaritra ihany koa nyty mpanompo ty pasteur anisan'ny toetra nampiavaka azy de izao zavatra tokony toetra ananatsika tsy de nivavaka ny fantoka ho an'ny tenany loatra izy fa nateny an-dalana na vao niainga natao am'ilay toerana de nivavaka ho an'ny abrahama tompony foana izy nivavaka ho an'le mission izy ho an'le mission so an'ny abrahama i abrahama foana ny tao am-pony ary zay foana le hoe hotahina zay manisy soany abrahama hotahina zay manisy soany reny mpanompon'andriamanitra tena mpanompon'andriamanitra reny de tsy nialokaloka tamin'ny tenany izy fa nialokaloka tao amin'ny abrahama tao de ho hitantsika tsara fa notahin'andriamanitra ny diany sy ny mission zay nataony le mission zay nataony pasteur faran'zay sarotra kanefa rehefa terina vonona izy ary natoky de nisosa ho azy le lalana azonao le izy tahaka zany le izy rahalahy malala izy tsy mora ny mission nanirahany tompo atsika fa raha manana fahavononana isika ary tena manana fitiavana an'andriamanitra tsika anao zavatra de ho sokafan'andriamanitra ny lalana tsy maintsy sokafan'ny tompo ny lalana pasteur fa itsika tsy vonona fa maiky amin'ny ny atsikitsika dia hiteraka olana izay ndo hivavaka tsika hisotra an'andriamanitra misotra indrindra tompo no zay teninao zay sy fampianarana izay
mino zay fa izany fampianarana sy teninao zay nambaranao zany dia ahafanay manao dingana lalindalina ndray mifanimponanao atonga anay ho lehilahy vehivavy tena matoky aro marina eo anatry anao tsapatrinay fa tsy mora tokoa ny lalana tsy mora amin'nisy ao tsy mora ny fanimpona nefa zay resy lahatra fa raha manana fahavononana ohatra ny ty mpanompony Abrahama ity zahay dia isosa ho azy ny zavatra rehetra isosa ho azy ny lalana rehetra ta io ary tompo ireto olona ireto ta io reto vahoaky reto ta io reto pastera sy mpitarika fivavahany reto aza vela hiavinavim-po aza vela anana fahalotom-po aza vela hitaredretra na ireto mpino reto fa tovy anana ny fahavononana manomboka androany ny fanolora-tena manomboka androany ianao ny asanao mba hitahinao azy makasitraka andrindra Jesosy io amin'ny anaranao tompo nanaovany zavavaka izany amen. Iany tompoko dia mifarany andray ny fotoanantsika toy izantsika izay resaka izay raha pitso raha toko mbola sitrapon'Andriamanitra veloma tompoka veloma tompoka